Ritapaka sy namana malagasy prahay tanindrazana amiko tsy maintsy zareo kely aminareo moa ity zavatra navoakany meteo Madagasikara ity. Tombanana ho betsaka ny rosakorana rahampitso alarobia 20 janoary 2024 ho an'ny faritra Betsiboka, ho an'ny faritra Analamanga ihany koa ary ho an'ny faritra Bongolava, Itasy, Vankinankaratra indrindra any amin'ny distrikany Ambatofinandrahona iny. Fa ny zoma 4 janoary hatramin'ny alahady 4 janoary 2024 kosa ho an'ny faritra Melaka, Menabe, distrikany Morombe, Beroroha, Ankazoambo ary Sakaraha. Izany zavatra lazaiko sy ireo rehetra voalaza teo iny moa dia hita tao amin'ny meteo Madagasikara, koa dia tsy maintsy zaraiko aminareo malagasy prahay tanindrazana amiko izay mpanaraka an'ity chaîne ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka zay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana entaniko ianareo mba hiabone ny chaîne, indrindra hanao zay amin'ny video ary aza adinona foana ny mametraka ny komantira. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abone vetivety ary ny chaîne atsika. Ho an'ny ambositra sy mananjary moa isika amin'ny ity resaka fiofanana anankiray ity. Omena fiofanana mahakasika ny fananantany sy ny sehatry ny fampitam-baovao ireo mpanao gazety avy any ambositra sy mananjary. Ambatolampy faha 1 sy 4 janoary 2024, mpanao gazety 10 mianadahy avy amin'ny faritra Vatovavy sy Amoron'ny Mania no miofana mahakasika ny fananantany any amin'ny Akany Ravitsara Ambatolampy. Fanomezana fahalalana fototra ahafahana mamoaka ny vaovao mahakasika ny fananantany no anisan'ny tanjon'ny fiofanana. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa defi izay miasa amin'ny faritra Amoron'ny Mania sy Vatovavy. Tetikasan'ny FIDA na hoe Fonds International de Développement et Agricole sy ny Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Manao ny tantsoroka ara-teknika ny Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture. Rehefa avy ny resaka iny zavatra nisy teny Ambatolampy iny moa isika, ndeha resika ivadika kely any amin'ny Toliara faharoa iny. Izy ty moa dia zavatra hitako tao anatin'ny pejiny Ferinantselo, koa dia zaraiko kely aminareo resaka Dinabe distrikany Toliara faharoa. Renim-pianakaviana iray nasaina nanome omby 10 ankizilahy kely iray no voaratra ny namany tsinahy tao amin'ny commune Beheloka distrikany Toliara faharoa ny volana Oktobra 2024 lasa teo. Nisy moa ny fandoavana vola iray tapitisa ariary araka ny fifanarahana teo amin'ny fianakaviana Rotonta nandritra ny dina kominala tamin'izany fotoana izany. Gaga nefa ny fianakavianany ilay ankizilahy fa tonga koa ny Dinabe distrikal Toliara faharoa ka nampanavaka omby 10 avy hatrany amin'izao fotoana izao araka ny didina voakany izy ireo. Mampametra panontaniana ireto fianakaviana ireto ity fanapakevitry ny Dinabe distrikal ity ary anaovany izy ireo ansoavy amin'ny tompon'andraikitra mahefa hijery ankaiky izao raha miendrika fanamparam-pahefana izao. Rehefa voalazantsika ihany koa ny mikasika an'iny Dinabe distrikal Toliara faharoa iny, ndeha resika hilaza kely ity loharanim-baovao izay navoakany Skispas ATM ity. Lehilahy tratra saika nanolan-jaza. Lehilahy iray no tratra saika hanolana zazakely ny androany tany Ampasambahiny Antsirabe. Raha mifanazavany ireo nanatry maso moa dia notambazany vola sy norahonany hovinona raha tsy manaraka azy ilay zaza. Izany moa ny zavatra nitranga tany Ampasambahiny Antsirabe, koa dia zaraiko aminareo ilay resaka lehilahy tratra saika nanolan-jaza. Hiverina indray resaka mikasika anireo mpanao gazety indray isika. Mpanao gazety Ampolo no hisitraka fiofanana any Ezipta. Ho avy tsy ho ela ny fanaovana sonia fifanaraha-piarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Ezipta. Voaresaka tao anatin' izany fifanaraha-piarah-miasa izany nandritra ny fitsidihan'ny masovony Ezipta miasa eto amintsika Andriamatoa Ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa handefa mpanao gazety Ampolony hanamafitra kefa any Ezipta ny ministera. Ankoatran'io dia hifanakalo amin'ny lafin'ny kolotsaina koa ny firenena Roatonta.
hisy araka izany moa ny fifampizarana trakefa eo amin'ny artista malagasy egyptianina ary ny fifanakalozana boky. Izany moa ny vaovao izay tsara ho fantatra koa dia zareo kely aminareo aty foana satria ireo rehetra izay tsara ho fantatra dia mila ampahafantariko anareo izay mpanaraka an'ity chaîne ity. Rehefa avy niresadresaka mikasika an'iny mpanao gazety iny moa isika, ndeha ary isika hijery kely ity fanehoan-kevitra izay nambarany zoky iray aman-dreny tsy iza moa izany fa Patrick Raharmanana. Toy izao moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany. Hoy Patrick Raharmanana hoe akatony ny sekoly sy ny université rehefa tsy ilaina. Eto izany tsy ny fianarana intsony no azahoam-bola fa ny manao trafika, ny misambotra mpanao trafika. Izany moa anisan'ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity Patrick ity ary mbola nitohizany amin'ny hoe tsy ny fahaizana no mahafoloha na mahadepte na mahamera fa ny halabato sy ny fampiasam-bola sy ny tsindry ary fampitahorana. Vive le BPC en poche, hoy ny hafatra izay nataony ity zoky ray aman-dreny Andriamatoa Patrick Raharmanana ity rehefa nanambara ny fanehoan-keviny mikasika ny zava-misy eto a Madagasikara sy ireo rehetra misongadina amin'ny vaovao malaza eto amintsika. Fa ny misongadina aty ivelany kosa dia olona folo no namoy ny ainy ary 12 naratra noho ny firehetan'ny hotely iray tamin'ny toerana fanaovana ski any Turkia. Ny alina moa no nanomboka ny rehetra ny afo ary mbola ao anatin'ny fifehezana izany ireo mpamonjy vona izay miisa 720 hatramin'ny androany maraina talata. Tao amin'ny hotely iray amin'ny toerana fanaovana ski ao Kartalkaya afovoan'ny Turkia no nisehoan'ny loza raha ny nambarany Ali ilay ministra ny aty tany any an-toerana. Raha ny nambarany izy ireo moa dia mbola tsy fantatra mazava izay nahatonga ny firehetana fa izany no ny zavatra nisy sy zavatra niseho tany Turkia koa dia zarakely aminareo satria anisan'ny zavatra misongadina moa izany ary anisan'ny zavatra izay tokony ho fantatra ihany koa. Ny afo koa dia tena tsy mitsitsy ary ny afo dia Degan be. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'iny firehetana iny na hamarana antsika tanteraka ity video ity moa dia any Mahajanga, ny hafatra izay nambarany governoran'ny Mahajanga. Toy izao moa ny hafatra izay nambarany province de Mazinga, hoy izy maro raha hitanay izay, maro sedra nahazo zahay fa deside izahay hitambatra amin'izay. Madagasikara tsy maintsy mandroso ka ambelao izahay hitambatra hoy ity guvernora ity. Félicitations le maire ary ataontsika ianareo koa nampiray ka miraisa havako hoy hafatra izay nambarany ity guvernora avy any Mahajanga ity. Eny ekena tsy misy maharatsy ny mitambatra ary zay mitambatra vaky fa izay misaraka kosa dia fasika fa ilay fitambarana kosa dia Degan be. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana foana ianareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola hentanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy. Zay fa tsy maintsy hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.